Katrika tanteraka ny amin'ny valora ora ny fanomezantsika indreto anatin'ny fampalam-baovao faharoa amin'ny fahitalavitra matv manatitra ny arafatoko lasiko vavy ary manasanao mpanajana an'izao ny vaovao antsika hatramin'ny farany avy hatrany ara moa dia hoentina amintsika ny vaovao izay isan'ny somary nahagaga ihany tetsy ampefilo tetsy amin'ity androany ity miteraka fiororona sy fahamelona eo amin'ny ponina tanteraka tokoa ny resaka bomba ankehitriny isan'izany ara moa ny trangaray tetsy ampefiloha izay nahitana kitapo nipetraka ary isany hoe nampatahotra sy nampiahiahy ny ponina teny antoerana moa izy ity andeha arahantsika ny andinindiny izay hoentiny lova Ramanantsoa sy Christian Rakotondramanga. Taitra ireo mpandalo tetsy amin'ny elakelan-trano ICP filoha io atoandreo raha natsikaritra kitapo mampiahiahy niankina tamin'ny rindrina tokantrano iray. Natahotra avokoa ny rehetra sao dia bomba ny tao anatin'ity kitapo mampiahiahy ity. Rehefa natao anefa ny fizahana dia kitapon'ankizy mpianatra teo amina lisy iray tsy lavitra teo no nisy nangalatra ity nisy nametraka teo an'elakelan-trano ity. Nisy mpianatra zany tao aminay voatambo 12 tao zany ivakitry nitomany izy zaho izy tao amin'ny WC izy za dia napetrako izy le kitapo dia nisy nako izy io dia nitomany izy le makorakora hoe rapitsy iverena rapitsy iverena ataontsika kety dia ny toatsaiko zany hoe le kitapo dia tony tametraka le kitapo vera ty metraka. Nisy mpanara-maso mpianatra tao amin'ilay lycée no naka sy nanokatra ilay kitapo. Izy ihany koa no nahafantarana fa io ilay kitapo nisy nangalatra. Tonga teny toerana voalohany ireo mpitandro ny filaminana manao fanamiana sivily nijery akaiky ny raharaha. Izy ireo ihany koa no nametraka ny faritra voaaro tsy ahafahan'ireo mpandalo mivezivezy sy ho fiarovana ny ainy ihany koa.